misy any industrie ao anatin'izany ny textile, ny chocolat, ny l'essentiel, ny vanille, ny glaceur, ny boisson sy ny tariny, ny art culinaire, ny apéritif sy mikasika ny zébus sy ny vanille ary ny chocolat, ary ny épices sy ny fruits de Madagascar ary ohatra koa ny fruits de mer. Dia ny ao amin'ny tourisme mazava ho azy ny destination phare sy ny nouvelle destination ary ny tantaran'i Madagascar. Dia ao koa ny resaka flore de Madagascar. Ny mpandray anjara tsy hoe dia tena hoe rehetra no mahazo manao na rehetra tsy mahazo manao, fa izay mahazo sy lila hisoratra anarana dia mahazo misoratra anarana daholo. Rehefa voafotsiny rehefa feno izy tonga mazava ho azy dia tapitra ny fisoratana anarana. Tsy dia tena misy firy hoe sélection be manahoana, fa ny ao amin'ny produit fotsiny angamba ny ao amin'ny carton no anafatra faranay any mpandray anjara rehetra hoe maka tsina tsara, satria ina moa izany izy teo entina ho image de Madagascar dia izy izany dia mpakariana tsara ny carton. Araka ny tenena teo hoe fahiny betsaka no misy ny semaine de Madagascar atao a Strasbourg, liana tanteraka ny alsacien amin'ny vokatra malagasy, ary tena hiboka tanteraka ny trano eva, ny mpitsidika ny trano eva zany dia tena hiboka tanteraka, satria araka ny teneniko teo hoe eo amin'ny 6 millions de visiteurs par an teo no mandalo eo amin'ny centre commercial Rive Étoile aloha, ary zareo tsy mandalo fotsiny fa mahita ny fampiratiana dia mijanona ary manjifa dia manjifa tokoa. Ny azo lazaina aloha chambre de commerce dia ny andraikitra chambre de commerce dia ny manohala sy ny manampy ny entreprise rehetra na kely na lehibe amin'ny fampiroboroboana ny orinasany. Ny afaka tena ny fanampiana tena tena lehibe zao dia mikasika ny information na ny texte na ny loi na ny procédure izay ataon'ny mpandray anjara amin'izay lafin'izay no anoanana an'zareo, ary izay koa dia manome élément mikasika ny trano hivatana amin'zareo. Izany hoe io moa izany dia safidin'ny mpandray anjara tsirairay, fa dia omenay dia mety sahady hoe mety ohatran'izao ny sakafo misy any, izao ny trano misy any, mba ahafahan'ny mpandray anjara rehetra miomana amin'ny fimanana mandeha mamonjy amin'ny foire. Misy foana ny opportunité d'affaires na amin'ny foire io na tsy amin'ny foire io, satria misy foana ny rencontre professionnelle, rencontre d'affaires atao miaraka amin'ny entreprise eto atoerana sy ny entreprise any ivelany. Dia misy ny produit izay karakaraina tsy voatery amin'ny foire ihany, fa chambre de commerce moa dia manao entité anankiray izay mampivelatra ny fifandraisana makany ivelany entre ny Madagascar sy ny avy any ivelany. Donc izany hatramin'izay aloha dia maromby foana, satria misy ankoatra ny fandraisan'zareo anjara zareo hoe mamaritra ny entan'zareo, dia aorianan'izay misy foana ny opportunité d'affaires. Izay ilay secteur d'activité rehetra niresahana teo, ao anatin'izany ny resaka gastronomie, ao anatin'izany ny resaka culture, ao anatin'izany ny resaka artisanat, tourisme. Dia mazava ho azy rehefa resaka tourisme dia ao ny faune, ao ny flore, dia natao hoe Lémurien, satria Lémurien no ahafantarana ny gasy ary ny Cigogne no ahafantarana ny Alsace. Izay mahatonga ny hoe Madagascar any Alsace, Lémurien any amin'ny pays des Cigognes.